isaina indrindra andriamanitra ray io ny alehibe izany fitiavanao anay izany satria mihoatra n'izay ny fahalalànay sy ny fahaizanay ny fahaizanao manaiky manolotra ny zanakao faty hamonjy ny fahavalinao anaseonao zany ka zay mahatonga anay gaga eo anatr'izany fitiavanay izany kanefa tsy avelanao mitoetra amin'izao fotsiny izay anaseonao zany ary mitanterahinao ny ave fitiavanao araka ny teninao fa hidiny ianao hamindinidinika ny olonao ary hamonjy ny marary rehetra ny olonao mositranonao hafahanao havotanao ary mitanterahinao tamin'ny alalany zanakao izany misaotranao zay Jesosy nanikenao ho avitra ho anay mampahery anay ary misaotranao satria na dia tao aza ny fisetrasetra anay natao taminao ka nameranay ny fitiavana naseonao dia tsy nahatonga anao hanameloka sy hanary anay zany fa vo maika naseonao fitiavanao ny fitiavanao ny fahavalinao raha ho tonga fiarahamonovanao fanjakana misaotra indrindra Jesosy izany fitiavana lehibe aseonao izany ampianaro zanay mba hianatra aminao ary anaranay ny dianao izay niaretanao zavatra rehetra hatanteraka ny programa andrainao izay hanavitra anay iampio zay aizanay maka izany ohatra zany ny fiainanay mbola tiandro tsara ny andro olonao ka namotra ny anao ho avitra ho anay da io ty fotoana ity izay vonanay eto amin'ny alalan'izao isan'ireo volana fitandremana izao anavozanao anay aizanay manaraka anao Jesosy amin'ny fiainany manontolo mitenena tompo ampianarana araka ny fombanao fa miaino izay amen amin'izao alahady faharoa manaraka ny pasika izao dia ten'Andriamanitra voalahatra amin'izany dia hitantsika ao amin'ny Jaona filazao tsara araka ny Jaona toko faha 1:20 ny andininy 5:10 ka hatramin'ny 5:20 Jaona toko faha 1:20 ny andininy 5:10 ka hatramin'ny 5:20 dia toy izao fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera Simona zanaky Jaona moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavana reto hoy izy eny tompo ianao mahalala fa tianao aho dia hoy izy taminy fa ano areny ondrokeliko hoy indray izy tamin'ny fanovona Simona zanaky Jaona moa ty ahy va ianao dia hoy izy taminy eny tompo ianao mahalala fa tianao aho dia hoy izy taminy andraso ary ny ondrika ary koa izy fanoteniny Simona zanaky Jaona moa ty ahy va ianao dia nalahelo Petera satria izy nanao tamin'ny hoe moa ty ahy va ianao ka hoy izy taminy tompo ianao mahalala ny zavatra rehetra fantatrao fa tianao aho hoy Jesosy taminy fa ano ary ny ondrika da zay ko aminao marina dia marina tokoa raha mbola tanora ianao dia misikina mandeha amin'izay tianao ka rehefa antitra kosa ianao dia minjitra ny tananao ary hokafa no hanikinanao ka hitonganao amin'izay tsy tianao ary zany lazay ny hanambarany fomba ny fahafatesana izay ankalazany an'Andriamanitra ary efa voalalana zany dia hoy izy tany manaraha dia nitodika Petera ka nahita ny mpianatra izay tiany Jesosy nanaraka dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoanana ka nanao hoe tompo iza no matika anao ka koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy tompo ina no amin'ity lehilahy ty hoy Jesosy taminy raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko honao zany fa manaraha ianao ary neny tamin'ny rahalahy rehetra izany teny izany fa tsy ho faty zany mpianatra izany nefa Jesosy tsy nilaza tamy fa tsy ho faty izy fa raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko honao izany izy no ilay mpianatra izay vavombela manambara izany tsy manoratra izany ary fantatsika fa maro na fanambarana ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy ka raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra izany ataoko fa izao tontolo izao aza dia tsy omby ny boky voasoratra raha masinao manamasinana amin'ny fahamarinana
miteninao ny fahalalana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Tao anatin'ny fotoana fanoteniny izay nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianany, mitohy amin'izay texte novakitsika nitoriana tamintsika tamin'ny hero, ity texte ity dia ny firesahan'i Jesosy mivantana tamin'ireo mpianatra rehefa teo taoriana fisakafoanana ilay mofo sy hazandrano nataon'i Jesosy teo amin'ny farihy. Foto-kevitra lehibe niorenany asan'ny fiangonana taorian'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no ambaran'ity filazantsara anjarantsika androany ity dia ny fampitana ny asa pastorale na ny transmission de la mission pastorale izay napetraka Jesosy tamin'ny mpianatra hoy izy nitenitety mbola tetỳ ambony tany notenenany tamin'ny mpianatra hoe izay ty ahy ny asa ataoko no ataony koa. Dia eto Jesosy manatanteraka an'izany mialohan'ny hiakarany ka mametraka izany andraikitra izany amin'ireo mpianana. Ka nanontaniana an'i Petera izay atao hoe anisan'ny mpitarika mafana fo teo amin'ireo mpianatra ny hafatra. Ka tsy avy hatrany Jesosy dia nametraka hoe ndiana ry Petera ataovy ny asa. Fa nametra-panontaniana Jesosy ny amin'ny mialoha zany mission zany dia ny fanontaniana izay fototra iorena ny asa izay atao. Dia ny fanontaniana Jesosy manao hoe ry Petera zanaky Jaona moa ty ahy va ianao. Io zany ny fanontaniana mipetraka. Moa ty ahy va ianao. Amin'ny teny malagasy, teny anglisy, teny frantsay jerena rehetrarehetra moa dia tsy tena ahitana ilay fiavahany fanontaniana Jesosy sy ny valiteny Petera manao hoe ianao mahalala fa ty ianao ao. Fa amin'ny teny fototra grika izay mampiseho azy dia hitantsika misy fahalatsahany kely ny valiteny Petera satria matahotra angamba Petera amin'ny famalina ny fanontaniana Jesosy mifanaraka amin'izay lazainy. Satria raha miteny Jesosy hoe moa ty ahy va ianao dia ny fiteny hoe agape no anontaniana Jesosy azy. Fa ny famalina Petera dia any amin'ny hoe filia, ilay fitiavana somary latsa-datsaka ihany amin'ilay agape no hamalina Petera azy. Ary amin'ny fanontaniana fanonteny farany Jesosy vao nanova ny fomba fametrahan'ny fanontaniana hoe moa ty ahy va ianao. Dia ilay fanontaniana filia mametrahan'i Jesosy tamin'ny fanontaniana fanonteny. Izay Petera vao namaly hoe ianao mahalala zavatra rehetra. Nalahelo Petera, fantatrao fa ty ianao. Ny fototry ny asa izay ampanaovan'i Jesosy dia miainga amin'ny hoe fitiavana io. Fitiavana ao anatin'ny fo, manolotra ny tsara indrindra. Ary io ilay lazain'i Jesosy any amin'izao na toko fahatelo ny fahaenina ambin'ny folo hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra, izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana, misarobidy ary tokana no natolony. Fa inoko fa isika zao angamba zany hoe manana zanaka tokana zany hoe zany mbola atolotra amin'ny faty. Angamba dia maro amintsika no atao hoe kivy sy mamofo raha sendran'izany. Fa ny an'Andriamanitra naserony ny fitiavany amin'ny alalana nolorany zanany. Ary zany ilay fitiavana tadiavin'i Jesosy hiorena ny finoan'ny Petera amin'ny fanatanterahana ny asa izay ampanaovana azy. Mamaly Petera amin'ny fomba somary latsa-datsaka satria rehefa niteny Jesosy, hitantsika tsara moa fanampon'ny Petera rehefa miresaka amin'i Jesosy teny. Rehefa nanala ao Jaona toko fahatelo ambin'ny folo, rehefa nanasa ny tongotry ny mpianatra Jesosy, dia izy hoe nilokomba sasao sy ny sisa sy ny sisa. Dia aveo Jesosy nametraka hafatra ny amin'ny hoe didy vaovao no meko anareo. Dia miresaka momban'iny Jesosy ny amin'ny fankatiavan'izy ireo. Ary io koa zava-dehibe eo amin'ny fanatanterahana ny asa. Io ilay fitiavana io. Eo amin'ny samy mpianatra zany, miainga avy amin'ny samy mpianatra. Dia ilay fahafanampon'ny Petera dia mieritreritra hatrany izy ny amin'ny hoe
hiara-dia amin'i Jesosy hatrany izy ka nanontany izy hoe aiza moa aleanao ty io Jesosy hoe izay ariako tsy fantatrao ary tsy azonao alea de izy Petera hoe na dia miaiko aza foiko ho anao na dia miaiko aza izy Petera dia foiko ho anao raha mijerytsika ny ary amin'ny fahafito amby telopolo sy ny fahavalo amby telopolo zay amaliny resany amin'i Jesosy ny amin'ny amin'ny toerana zay alean'i Jesosy tsy fantatro Petera dia hoy Jesosy nanao taminy hoe ry Petera mbola tsy hanemy intelo ny akoho androany handahy ianao ny hafanampony Petera hanaradian'i Jesosy dia hoe na ny aiko aza dia foiko ho anao zany hoe mieritra izy hoe hanaradian'i Jesosy hanao ny asa amin'i Jesosy zany izy ho mpiara-miasa amin'i Jesosy ka na dia ny aiko aza hafoiko ho anao hafanampony tsy azo afangaro amin'ny fitiavana izay tadiavin'Andriamanitra hanorenana ny asa be dia be ny olona mafana fotoa maharesy lahatra rehefa manao ny asa n'Andriamanitra tahaka ny Petera ka tsy io tadiavin'Andriamanitra ny hafanam-po marina fa ilaina zany fa mety hamitaka ihany zany rehefa misy zavatra anankiray manafitohiny dia mety hihemitra fa tadiditsika tsara Petera rehefa teo anatrehany fitsarana an' Jesosy dia hitany olo hoe ity lehilahy ity niaraka tamin'i Jesosy dia ahoana navaliny Petera zafady tsy fantatro lehilahy io ilay ny lokaloka milaza fa hoe na ny aiko aza dia foiko no nanda an' Jesosy aiza no fipetrahan'ilay fanomeza toky na fanaforobe teo ary io no mamitaka antsika ny maro amintsika io hafanampo io mirehadrehatra fa misy zavatra kely fotsiny dia mivadika ho tsy fahalalana an' Jesosy fihemorana amin'ny mission tsy zany tadiavin'i Jesosy amin'ny fanompona azy fa mitoetra ao anatin'ny fonao ve le atao hoe agape fitiavana ilay fitiavan'Andriamanitra anao aloha tsapanao fa raha tsy tsapanao tianao Andriamanitra dia tsy mitoetra ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra izany hahafahanao manao ny asa tsy ho vitanao zany ary zay nantotanteran' Jesosy eto amin'ity fotoana ity ny alohan'ny hiakarana ny an-danitra ampitany an'ilay hafatra missionika amin'ny mpianatra ny amin'ny hoe moa tiava ianao maro amintsika mety hiteny hoe ahatianao zay Jesosy na nyainay aza hofoinay mony aminao fa rehefa sendrany mafimafy rehefa sendrany hoe sokafy ny oketranao mba hanana ny asa n'Andriamanitra dia mety hangatsitsika ihany tsy ahavitan'izany fa ty ve homeko an'ny katekista ty ve homeko an'ny pastera ty ve homeko an'ny tsy anomean'izany maro ny mafana fotoa mivavaka fa rehefa eo amin'ny asan'Andriamanitra mangatsitsika ny tena maro miendrika fandavana dia miseho amin'izany rehetrarehetra zany tsy mahafoy ho an'Andriamanitra isika na ny fotoatsika na ny heritsika na ny fananatsika tsy mahafoy ho an'Andriamanitra isika fa manaiky mafanafo amin'ny fitenenana fotsiny mora mametsina Petera isika kanefa dia sary ny fiainatsika no seho Petera amin'ny fahafanafo kanefa Jesosy na izany na dia na izany na tsy zany tsy nanilika amin'ny Petera izy tsy nandany Petera izy mbola nametraka an'izany andraikitra zany ka te hanavao ny Petera izy amin'ny fanekena amin'ny fanarahana azy ny fanarahana dia ny fahafoizanao ny ainao amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy takatry Petera io nalahelo izy hoe ay tena tsy mahatanteraka ny zavatra tadiavin'i Jesosy aho fa na izany zao Jesosy tsy manary ny olony tsy manometsiny ary io toetra n'Andriamanitra tsara indrindra tsy nametsiny amin'ny Petera izy na dia nandahan'i Jesosy teo mason'ny olona ary izy mitsangana Jesosy dia mbola izy no mametrany an'ity asa mission lehibe ity fa haminy ondro ary andrasony ondro
tsy asa ataoko totoa zany miasa n'Andriamanitra na atao araka zay heveriko fa mety amiko fa zay tadiavana Jesosy dia hoe mifototra amin'inona marina ny fanomponao an Jesosy lay tianao, mifototra amin'inona ny fanarahanao azy, inona mahatonga anao manara-dia Jesosy. Tena mitoetra amin'ny fitiavana tadiavina io ve ianao? Tena tia Jesosy marina ve ianao? Sa menatra azy, sa tsy mahafoiho azy, sa tsy manam-potoana ny aminy? Fa zay tadiavana Jesosy dia nitoerantsika amin'izany fitiavana. Fa rehefa nahatsapa Petera, rehefa nandinika tsara Petera ny amin'izany fitiavan'Andriamanitra zany, nampiova azy tanteraka io fitiavana Jesosy io. Nampiova azy tanteraka io. Zareo tsara ny epistily zay soratany, zay atao epistily pastoraly, vakina tamintsika teo ny amin'ny Petera voalohany 5:1-4 io. Fa nisy fiovana tanteraka tao anatin'ny Petera ilay mpanda an Jesosy amin'ny fanarahana azy. Fa lasa izy nahatsapa ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra ka nahatonga fananarana ho an'ireo atao hoe loholona eo amin'ny fiangonana, na presbiteros na presbitera moa zany. Izaho loholo izy dia vavolombelon'ny fijalian'i Kristy, dia izaho koa izy mananatra anareo andraso ny olon'Andriamanitra, andraso ny olon'Andriamanitra. Dia mifandray tsara amin'ilay hafatra napetraka Jesosy ny amin'ny hoe inona ny mission ny fiangonana, dia ny fiandrasana ny mino an Jesosy dia ny fiandrasana ny olon'Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana ny fomba hiandrasana ny olon'Andriamanitra? Dia io no tantarain'i Petera eto hoe andraso, tsy antery fa antsitrako araka n'Andriamanitra. Tsy amin'ny fitiavana harena maloto, ny fitiavana harena maloto dia io sahala ohatra hoe fivavahana zay mitady hanangona ny hafanana ny olona fotsiny mihany ny zavatra tadiavina, na fivavahana mampanantena zavatra ny nofo fotsiny ihany. Fa zay tadiavin'Andriamanitra dia hoe miandro ny olon'Andriamanitra tsy amin'ny fitiavana harena maloto fa amin'ny zotom-panahy. Inona no manosika atsika hanao ny asan'Andriamanitra? Tena ilay zotom-panahy hanatanteraka ny asan Jesosy ve isika? Fa izay ny tadiavin'Andriamanitra ho asa ny fiangonana eo amin'ny fiangonana dia ireo izay mino azy, araka ny teny Jesosy manao hoe izay mino ahy ny asa atao no atao koa. Misy andraikitra fiandrasana ny ondron'Andriamanitra ao, ary misy koa andraikitra ny amin'ny famahanana ny ondron'Andriamanitra, ny zara ny tenin'Andriamanitra. Fahalo ary ny ondro kely, fahalo ary ny ondrika. Misy sokajy maro samihafa ny olona ao anatin'ny fiangonana, misy ny zazakely, misy ny olon-dehibe miandry ho fahanana ny tenin'Andriamanitra. Ary zany dia andraikitra ho an'izay rehetra mino an Jesosy. Manana andraikitra lehibe isika eo amin'ny fanatanterahana zany. Ary io no atao Jesosy, nanomezan Jesosy ohatra ny tenany, ka nilazany ny tenany hoe zaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondrony. Ary zany koa tokony hiainantsika fiainantsika kristiana rehetra, hanolotra ny aintsika hamonjy ny ondron'Andriamanitra. Ka apetraka Andriamanitra ao amintsika izany asa lehibe zany, amin'ny mahafahazavana antsika, amin'ny mahafanasana antsika, hitondra fahavelomana, hitondra fiadanana ho an'izay rehetra mahatontsika. Ianao no metrany zany Jesosy an'izany andraikitra zany. So dia mieritreritra ianao hoe ny pastory fotsiny ihany, so dia mieritreritra ianao katekista no ivantana zany kely zany. Fa mieritreritsika hoe ny mpiandry fotsiny zany tsia ny mino rehetra. Zay lazain'i Jesosy mazava tsara ny hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Inona le asa io? Le atao hoe fampitana ilay asa misiona pastoraly izay mipetraka ny tompo amintsika fiangonana. Hizara ny tenin'Andriamanitra, hamahana ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona rehetra, reraka ny fihazakazana amin'ity fiainana ity. Ianareo hoe tsy mahita hoe reraka ny olona,
na dia to amin'ity firenena manana ny zavatra rehetra ty saritsara mpiadanana no hitantsika eto fa raha mandinika ny fiainana ianareo tsy mahita fiadanana fa mihazakazaka mitady fitsaharana fa tsy mahita fa zay omen'Andriamanitra antsika dia ilay famonjena nanolorany Jesosy ny ainy mba hahatonga ny olona rehetra hanana fanantenana ny amin'ny farany koa raha amin'ity andron'io ity mapetraka ny fiangonana eto ity tenin'Andriamanitra ity mialohan'ny akaran'i Jesosy any an-danitra atserovatsika ny amin'ny hoe ny andro ny akarany dia misy zavatra napetrana ho tanterahin'ny fiangonana ankaikitra mipetrany ho amin'izay rehetra mino azy ho an'izay rehetra te hanaradia azy tsy hafanampo fotsiny ihany fa fitiavana Jesosy mitoetra ao anatin'ilay tena hoe fanolorana ny aina ka manao ny aina tsy ho zavatra hahatanteraka ny fiantsona izay napetrany amintsika toetra feno fitiavana toy izany no takian'Andriamanitra amin'ny fanatanterahana ny fanarahana azy toetra feno fanolora-tena miorona ambony fitiavan'Andriamanitra notadiaviny hananatsika ary zany indrindra no mahatonga Petera nahatsapa zaka maminafatrafatra ny mpiambina izy mipino azy izy ny amin'ny hanao ny anjara fampony amin'ny fahatahorana sy fahatokinan'Andriamanitra satria amin'ny fanatanterahana zany amin'ny fanatotosanao an'izany tsy fampona veromaina tsy lany andro ianao ny olona mety tsy mety ianao mety mieritreritra raha hijery ny olona fotsiny ianao dia horeraka ianao amin'ny fanarahan'i Jesosy fa Petera dia manafatra amintsika ka milaza hoe rehefa miseho Jesosy lohan'ny mpianatra rehefa ho avy izy dia hazo ny saroboninahitra tsy mety simba ianareo io no averimberitsika isanandro ho amin'ny fanekempona ho avy indray Kristy Jesosy hitsara ny velona hitsara ny maty ka raha ho avy izy amin'izay fotoana zay hanahoana atsika raha amin'ny fandraisana saroboninahitra ny mpandresy ka itsika zay mankalaza indrindra ny pasika ka nahita ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty na dia tsy nivantana azy fa mino araka an'izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra sambatra ny tsy nahita rehefa mino dia mandray izany asa izany ary manantena izany ary manatanteraka an'izany satria ho avy ny tompo ary zany indrindra no andrasantsika ary zany zay nankalaza ny pasika tsy ho fety fotsiny ihany zany tsy ho fety fahatsiarovana fotsiny ihany zany fa fety mitohy amin'ny fanatanterahana ny asa izay napetraka Jesosy ary zay no lazainy Jesosy rehefa mivavaka izy manao hoe izaho ho any amin'ny ray fa ireto ny toetra zao izy ho ray iarako ho any aminao zany fa ireto ny toetra ary reto ny hoentinao mandrakariva ka mivavaka nataony dia hiarovany antsika eo anivon'izao tontolo zao fa tsy hanaisotra antsika eto anivon'izao tontolo zao mandra-piveron-dray eny ambanilanitra eny aloha isika afaka natanteraka izany teny Jesosy zany raha tia azy izy tsy ho tia amin'ny molotra fotsiny ihany tsy ho tia amin'ny vava fotsiny ihany sika fa asehontsika amin'ny fiainantsika manontolo zany fitiavana izany ka mba tsy hamaly an' Jesosy amin'ny alahelo isika tahaka ny Petera amin'ny alahelo isika satria Jesosy mandinika ny fo mandinika ny voa mahalala ny akontsika fantany dia tena tia azy marina ary tsy tia ny toetra amin'ilay hoe hafanampo izy toerana isika fa ny hafanampontsika hiorina eo ambon'izany fitiavana marina avy amin'Andriamanitra zany ary zany miorenany asantsika rehetra ary tsy vitan'izany ihany tsy hoe asa ataonao samy ianao samy rehetra zany fa asa